dia mitondra izao fanazavana manaraka izao teto anivon'ny fampanoavana Antananarivo miaraka amin'ny eo anivon'ny directeurny police judiciaire ao amin'ny gendarmerie pirenena sy ny directeurny police judiciaire ao amin'ny police pirenena ao ihany koa ny ao amin'ny surveillance du territoire sy ny solotenany ao amin'ny ministèren'ny intérieur fanazavana mahakasika ny fandravana ny tambazotra izay mpanao ny escroquerie en ligne na scamine sy mpanao ihany koa famarinana olona na traite de personne. Izany opération zany dia efa natomboka volana maromaro izay ary efa nisy no voasambotra sy nampidirina aponja mandrapatonga ny fotoam-piatsarana azy ireo. Izany opération zany dia mialoavan'ny famotorana sy fanadiadiana ary misy ny perquisition izay natao. Ny perquisition izay natao tao anatin'izany dia ara-dalàna avokoa satria nahazahoana alalana fandravana tambazotra mpanao scamine izany ny perquisition izay notanterahina omaly asabotsy fahatelo ambin'ny folo volana jiona enam-roapolo sy roa arivo teny Tsarasotra. Fampanoavana izay efa tao anatin'ny volana vitsivitsy volana maromaro izay no efa nisy ny fidinana tseraka nataony teo anivon'ny police pirenena hanenjehana manokana ireo tambazotra manao fisolokiana anligne na escroquerie en ligne mo scamine tena lalantsika azy bebe kokoa angambany. Tsara ihany mitondra fanazavana hoe inona moa le scamine. Le scamine zany dia araka le nambaraka teo fisolokiana en ligne, tsy ohatra ny fisolokiana mahazatra izay fahitantsika mivantana fa atao anatin'ny fampiasana internet. Zany hoe ny olona tratran'le fisolokiana zany amin'ny ankapobe dia olona any ivelany izay efa ananam'zareo manokana milomo ny mombomban'ireo olona reo. Zany hoe efa misy an'ilay atao hoe profil ny ilazany zareo azy mikasika an'ireo olona rehetrarehetra izay tiany ho solokiana. Dia miankina amin'io profilan'ilay olona io no fomba natanterahana n'ilay fisolokiana. Zany hoe raha tamin'ireo toerana rehetra izay efa nidinan'ny police pirenena dia misy fampiasana solosaina be dia be ary arakarak'izay profil tianao solokiana dia efa misy taratasy kely fanorona izay ireo mpiasa izay miasa ao anatin'ilay izy amin'ny fomba atao ahafahana misoloky an'ireo olona izay tiany solokianareo. Raha ny efa hitanay tao anatin'ny fanadihadiana dia mahazo hatrany amina $8,000 par jour ny olona anankiray ao anatin'ny fisolokiana. Ary izay ambarako teo hoe tsy olona eto Madagasikara ny tena tratra izay fisolokiana izay fa olona fa nivelany avokoa. Raha iverenana kely mitranga teny Tsarasotra izay nabe resaka tao anaty tambazotra tserasera omaly dia marina tokoa ny filazana hoe misy mpiasa fitonjato mahery tao amin'ny toerana io. Izy io moa zany dia toerana efa nogiazana na hoe selena zany le toerana tamin'ny fidinana fotony nataon'ny police pirenena teo aloha dia efa akan'ireo fitaovana izay fampiasain'zareo reo nidinana teny omaly. Dia na dia efa nanazava moa toy ny fampanoavana izay midina tena toerana niaraka taminay dia tsy nivoainy zareo le toerana dia tsy maintsy natao ny fomba rehetra nidinana tao amin'le toerana ary ny polisy izay niditra taonay no ilazana azy hoe darohan'ireo mpiamina tao anatiny dia izay tsy maintsy nisy ny sary izay voaka tany amin'ny tambazotra tserasera hoe nisy fampiarana heriseta nefa tsy fampiarana heriseta izy fa tsy maintsy natao izay maîtriser azy ilazana azy angambany mba tsy isin'ilay toizana fikasentana nampotana filaminana. Dia ozy ateo hoe misy mpiasa fitonjato mahery tao amin'ny toerana io amin'ny ankapobe zany dia fiteratany vahiny avokoa no tena miasa tamin'ireo toeran'ireo afa-tsy ny olona vitsivitsy moa zany teratany malagasy le hoe tano filaminana ao anatiny mpiasa mpamosakafo mpanadio trano fa ny ankamaroany mpiasa amin'ireo toeran'ireo dia teratany vahiny avokoa. Tamin'ny toerana sasany aloha dia tsy misy afa-tsy teratany vahiny no tena miasa tao anatin'ilay izy ka hiteraka fahavoazana lehibe ho an'ny Madagasikara raha tsy enjehana izy io ary indrindrindrindra efa enjehana tany amin'ny firenen-kafa ireo olona reo azo tonga teto amintsika izao. Dia izay no nahatonga ny hoe nisy ny fidinany fotony amin'ny fanenjehana azy ary mbola hitonga izany amina faritra maro satria tsy eto Antananarivo rery nisy izy io fa paritaka amin'ny faritra maro manerana Madagasikara.
teo aloha mikasika ny repopo vahiny izay manao fandraharana tsy ara-dalàna eto amin'ny tany repoblika, izay ataony tsy-hampandraharaha misahana ny fanaraha-maso sisy tany dia sam-pandraharaha manokana sy natokana hijery anara-maso ny taratasy rehetra mikasika ny petrahan'ireo vahiny izay eto Madagasikara. Raha ny mikasika zao raharaha manokana zao dia visa turistika zany no idiran'ny zareo vahiny voakasika eto izay tsy manara-dalàna. Eo ihany koa ny fipetrahana maharitra eto izay tsy voahaja. Eo ihany koa ny antontan-taratasy izay tokony arahana satria maro ny diana tokony ho arahana izay vao mahazo ny atao hoe visa long séjour na visa résident. Ireo rehetra ireo zany dia tsy voahaja nyreto tambajotra izay manao fandraharana antsokosoko ary manao ihany koa ny traite de personne amin'ireo toerana maro izay voalaza teo aloha ireo. Ka ny antom-pisiana eto zany dia manamarina ny fijerena ny fotika ny taratasy mahara-dalàna na tsy mahara-dalàna ireo taratasy hipetrahana na ivanianana na izana eto. Ny ataon'ny sam-pandraharahana io zany dia mijery fa misy tokoa zany ny tsy fisian'ireo taratasy eny an-tanan'ireo vahiny izay voatolona teo izay. Ary raha ihany koa misy toera maromaro toy ny misy toerana terreur, misy toerany rarina vahiny ary misy toerany fonction publique. Ny fanamafisana izay voalaza ny CPSP teo ny ministeran'ny Antary sy ny fitsinjaram-pahefana dia manao fanamariana fa ny teratany vahiny izay manana visa transformable avy any Masovedry Madagasikara any ivelany na ny ministeran'ny raharaham-bahiny eto an-toerana ihany no afaka manao mametraka fangatahana fipetrahana maharitra eto ny ministeran'ny Antitany. Ny visa turistika zany mazava ho azy tsy ao anatin'izay. Fanambarany ramatoa toy ny fampambarana teo dia nanohitsika ihany koa ny Andriampirenena makasika ity escroquerie angelina ity ka vomaly teny fojona no natratrarana teratany vahiny eo amin'ny efapolo mahery tamin'ny toerana ray eto andrenivohitra. Zavatra hita moa zany dia tsy manana passeport etonina eto ary fananontaniana izy ireo dia hoe nokiazy amin'ny lehibeny ny passeport zareo. Izay zany dia fa ahitana misy laza hoe traite de personne ihany koa anatin'ity fisotrotra ity. Ka efa misokatra moa fanadihadiana dia tsika mianarana eo. Nopoka ndraikitra tsirairay teo izay zany ny fanazavana mikasika ity fandravana ny tambazotra mpanao skamina ity. Eto dia marina fa samy hafa mihitsy ny skamina sy ny call center. Ny call center dia prestataire de service izay manana fahazamon-dalana ara-dalàna avy amin'ny tompona ndraikitra. Fa ny skamina kosa dia mpanao fisolokiana amin'ny alalan'ny internet. Indrindray manko ireo olona manao skamina dia miafina ao ambadiky ny hoe call center. Izao fanazavana zao dia nentinay mba tsy hampirorosaina ny mpanala-baovao rehetra ary ny fanadihadiana moa dia mbola mitoka tsy maintsy afara amin'ny fitondrana ny olona voalohany ireny amin'ny fitsarana ny raharaha.